reny moa dia hoe tenindela hoe kabary izay lahateny natao anatin'ny fitiavan-tanindrazana satria nezinezina raha ny fomba nanehoantsika anazy teo nanehoany filohan'ny tehirizamety anazy teo ary nanehoany ihany koa fa Madagasikara dia firenena izay manana fiandrianam-pirenena ka tsy tokony anaiky izay teritery izay nizaniza hery mikasa nanao an'izany ary mazava moa zany ny fahavononany teo hiatrika izay ataoko hoe adidy miandry atsika ho afiana amin'izao taona 2010 sy 2010 zao voalohany amin'ireny dia ny famerenana ny fatoniny ka izany zavatra zany araka ny volazana teo dia tokony fanaraka ny sotoavina malagasy eo ny sasany izay alaim-panahy ihany ngambany andefatsika anaty velam-pandriky ny ady an-trano ary zavatra mampanaelo araka ny volazana teo dia misy ny aretina izay mikikika firenena ity dia ny aretin'ny mpanao politika izay tsy mahita sy tsy mahatsapa le mpanao politika sasasany fa tsy ndretrako fa manana didy itsika rehetra hitondra ny anjara-bitety atsika anehoana fitiavan-tanindrazana anangana sy anorona fa mandalo ny fitantanana.